Miditra ny arahaba tompoko. Raha misongadina mahakasika ny toetry ny andro amin'izao fiandohan'ny herinandro izao dia misy tangoron-drahona roa ara-maso akaiky ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Ity izao any amin'ny manodidina ny 2,000 kilometatra atsinanan'ny Vohemara misy azy, ary ity iray ity kosa dia any amin'ny 7,700 kilometatra avaratra atsinanan'ny Vohemara no misy azy io. Raha araka ny vinavina dia hitambatra iray ireo tangoron-drahona ireo ho amin'ny rampitso na ny alarobia no any, ary ahina ny mety ivadian'ny rivo-doza ao anatin'izay fotoana izay. Ny azo antoka aloha hatreto dia mikisaka manatona amin'ny Madagasikara ireo tangoron-drahona ireo ary manambana any amin'iny faritra avaratra sy avaratra atsinanan'ny nosy iny. Arak'izany dia mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra sy avaratra atsinanana manomboka amin'ny alarobia izay, satria anakorotana ny toetry ny andro an-tanety sy an-dranomasina izy manomboka amin'ny alarobia ho avy izao. Mba ho fiomanana mialoha sy ho fiatrehana ny rivo-doza ary dia entanina ireto faritra voalaza manaraka ireto mba hampiatra avy hatrany ny fepetra filazana miloko maitso ho an'ny faritra Diana, Sava, Analanjorofo ary mitatra hatrany amin'ny faritra Atsinanana. Ny torohevitra avy ety amin'ny meteo Madagasikara dia mipetra amin'ny toerana azo antoka ary raha ho atsakany sandavany foana ny toromarika eo amin'ny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza medisio. Raha mivina ny toetry ny andro amin'ny rampitso maraina nijerena amin'ny Antsipriany noho ny amafon'ny Atsioka avy atsimo Atsinanana aloha dia tombanana hitoetrany ny rotsakorana somary miatoato ho amin'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo manomboka ny Sava hatrany Farafangana. Andrahona na anjombona mety arahana herikerika manify na orana malefaka mihitsy indraindray ho an'ilany atsinanan'ny atitany miazona loatra mangoro ary ny ilany atsinanany faritra Esofia. Faritra hafa omaina ny andro amin'ny akapobeny fa mivoa maraina be no mety hisy oram-baratra iseho any amin'ny faritra Melaky ny manodidina Soalala ary Tsinjo. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany ny orana tandrifin-drahona mety harankotroka indraindray any amin'ny faritra Sava, Analanjorofo, Toamasina, torak'izay ihany koa ny any Boeny sy morotsiraka amin'ny faritra Sofia. Andrahona na anjombona mety arahana herikerika manify indraindray ho an'ny afovoantany, ny ilany atsinanana ary ny faritra avaratry ny nosy. Ny faritra hafa indrindra ho an'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo kosa dia andrahona vitsy na omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny. Raha ho an'ny maripana kosa indray dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana sy any amin'ny faritra atsimo andrefana. Eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny morotsiraka atsinanana saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana indrindra. Raha mivina ny toetry ny andro ny alarobia kosa indray noho ny fanatonan'ilay tangoron-drahona ao avaratra atsinanan'ny Madagasikara dia vinavinaina mety ho betsaka ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratry Madagasikara iny. Anorana somary miatoato hatrany ny morotsiraka atsinanana ny faritra hafa omaina ny andro amin'ny akapobeny raha somary andrahona na anjombona ny ilany atsinanana Analamanga miazona loatra mangoro ary ny faritra Sofia. Mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany indraindray morotsiraka ny faritra Melaky. Raha ny vinan'ny maripana ao anatin'izay dia mety hanangy hatramin'ny 7 degré be izao ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana, 30 degré kosa any Maheva-Tanàna. Ny afovoantany moa tsy misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 degré. Ny maripana any amin'ny faritra avaratra sy morotsiraka atsinanana somary hisy vidinany kely eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 14 degré zao maripana ambony indrindra any amin'ny tapany avaratry ny nosy ary eo amin'ny 17 na 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka atsinanana. Vinany toetry ny andro ny alakamisy ary no amaranantsika azy dia saika miankina tanteraka amin'ny fivoaran'ilay tangoron-drahona no hamaritra ny toetry ny andro. Izany hoe mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra Diana, Sofia, Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Iverina miandalana ihany koa ny oram-pahavaratra ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefana ary mety hitatra hatramin'ny vatovavy sy fitovinany. Ny faritra hafa omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny na ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay tsy misy fiovana fa eo amin'ny 30 degré zao ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana, 15 degré kosa ny any Maheva-Tanàna. Ho an'ny afovoantany saika eo amin'ny 13 na 14 degré ny maripana ambony indrindra. Morotsiraka atsinanana moa dia miovaova eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray vinan'ny toetry ny androntsika tanatin'ny 3 andro hafa mialohan'ny sarahana dia indro ary ampatsahivona anao ny page Facebook azahoana meteo Madagasikara dia ny foibe
be famantarana ny toetry ny andro. Misy ihany koa ny YouTube Météo Madagascar ary afaka tsidihanao ihany koa ny site web www.meteomadagascar.mz. Ho an'ny mpikirakira ny telefônina Android moa dia afaka téléchargenao ao amin'ny App Store ny application mobile Météo Madagascar officiel. Mametraka ny veloma mandrapitapa ho manaraka indray avy.